Salama daholo androany sika dia ndao indray ara hiresaka ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Idirantsika amin'izany ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto fantatra ankehitriny fa tena niakatra ary nafana dia nafana tokoa ny fiakaran'ny laza ny mpanakanto Arna izay voavy namoaka hira voatsela iny moa izany mpanakanto Arna izany izay tena ao anatin'ny retour en force mihitsiny amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'izay vaovao malaza izay hatrany moa dia nafana dia nafana tokoa ny fandraisan'ny vahoakan'ny Mahajanga ny député Afakandro Christian tamin'ity herinandro ity. Any Vangaindrano indray dia mangataka ny famoahana any Cyril Rasambozafy. Raha tsy izany dia tsy tsahatra ny tolona hoy izy ireo vahoakan'ny Vangaindrano amin'izao fotoana izao. Ireo no voabasina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any MCC tamatawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny dirantsika amin'ny tontolon'ny zavakanto izay dia andao aloha resantsika ny mahakasika ny fitsenan'ny ireo vahoakan'ny Mahajanga any député-n'izy ireo. Tsy iza moa izany fa Afakandro Christian tamin'ny andron'ny 17 Jolay iny. Nafana ny fandraisana ny député Afakandro Christian tao Mahajanga tamin'ny alarobia 17 Jolay tolakandro. Ity ny fihaonana voalohany tamin'ny vahoakan'ny Mahajanga taorian'ny fivoriana voalohany izay natao tao amin'ny antenimiram-pirenena tao Tsimbazaza tany Antananarivo tany. Tonga maro ny olona, tonga nanosina ihany koa ireo mpitondra eo anivon'ny faritra Boeny. Vonona hijoro hiaro ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny vahoaka ny tenako. Hanositra ny tsirariny isika fa tsy hanositra bontolo. Rehefa tsy mety ny ataon'ny fitondrana dia hokianina mafy izany. Rehefa misy zavatra tsara ataony dia hoderaintsika. Tara ny faritanin'ny Mahajanga, tsy maintsy manamatra hery isika ahafahantsika mampandroso miaraka ny faritanintsika. Ireo no ampahany fanazavana izay nataon'ny député Afakandro Christian. No hazavainy député Afakandro Christian ihany koa ny firaisankina amin'ny samby sombavim-bahoaka ny faritry Mahajanga izay tariny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena Vipanina Soafilira Prince. Nisaotra manokana ny Vipanina Mahajanga raha teo ny député Afakandro Christian sady nanambara ny fisian'ny Vipanina fahafito Andriamatoa Siteny Randrianasolon'ny Yaiko izay ao anatiny mpanositra moa izany. Nandritra izay fitsenana azy izay sy ny fihaonany tamin'ireo vahoakan'ny Mahajanga izay moa dia hita taratra sahady fa tena mifankatia tokoa i Afakandro Christian sy ny vahoakan'ny Mahajanga iray manontolo. Izay moa ilay antsoina hoe fitia mifamaly dia mahatsara fihavanana. Any Vangaindrano mbola mitohy ny raharaha ary mihamafy izany ankehitriny. Mitaky ny famoahana ireo voafonja ny fianakaviana ary miantso ny vahoakany Atsimo Atsinanana izay Grand Sud-Est moa izy ireo. Tsy ahivina fa nadoboka amponjavonjomaika i Rasambozafy Cyril izay filohany Grand Sud-Est ny alatsinainy 12 Jolay. Misy olona telo hafa ihany koa niaraka nofonjaina taminy taorian'ny fiakaran'izy ireo fampanoavana tamin'iny androny 12 Jolay iny. Fitarihana fihetsiketsehana nitakina ny fanafahana ho an'ny député voafidy tao Vangaindrano Mahavitara Sylvestre moa no antony ny samborana sy namonjana vonjomaika azy ireo. Amin'ny Alakamisy 12 Aogositra 2024 avy izao no voalaza hiakaran'ity raharaha ity eny anivon'ny fitsarana. Maneho ny hatezerany ny vahoaka any an-toerana mampiakapeo raha teo ny fianakavian'ny Rasambozafy Cyril ary mety hahina hivadika adimboko ity raharaha Grand Sud-Est sy Vangaindrano ity raha mbola mizingizina ny fitondrana ho izy ireo.
miantso ny rehetra mba ho sahijoro izy ireo hanohirana ny jadona sy ny tsirariny. Efa natomboka reo ity ady ity na samy hiziriziry eto isika na avoay Rasambozafy Cyril dia milamina izahay. Io no antsoavo izay nataony Karoza Hely Arsoa izay misolo tena ny fianakaviana. Ka noho izany dia azo lazaina fa tena mafana dia mafana ny toedra raha ao Vangaindrano ao amin'izao fotoana izao ary tena mbola tsy milamina izany toedra raha mafana ao Vangaindrano izany raha tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka ny Vangaindrano manoloana izay toe-javatra izay. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto indray dia fantatsika tsara fa niverina ny hiran'izao tontolo izao ny mpanakanto Arna izay vadin-defimandry ny Big MJ teo aloha ary namoaka anhirany voalohany tamin'ny fiverenana izay mo izy tamin'ity volana ity. Vantany vao tsy ampy herinandro akory ny namoahany an'izay hirany vaovao izay dia efa mahatratra iray tapitrisa sahady ny olona nijery an'izay hirany vaovao izay ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook sy ny YouTube ao midika izany fa tena mafana dia mafana ny fiakarany lazany izany mpanakanto Arna izany amin'izao ankehitriny izao manoloana izay fiverenany ny hira anhiran'izao tontolo izao izay. Etsy andanin'izay mo efa hita manangasanga sahady koa fa ny mpanakanto Arna ao anatin'izay fiverenana izay dia efa maro sahady ireo seho izay miandry azy vantany niverina izay izy. Tsy hilaza isika afa-tsy ilay dona be ao Antsohihy izao dia efa tafiditra ao anatiny ireo mpanakanto izay manafana an'izany lanonana ao Antsohihy izany ny mpanakanto Arna amin'izao fiverenany mafana izao. Izany mo dia azo lazaina fa tena retour en force tanteraka ny mpanakanto Arna amin'izao ankehitriny izao taoriany ny janonany efa somary elaela mo izay nifantohany tamin'ny resaka finoana sy ny nanaovany anireny hira evangelika ireny ary efa maro no tsy nanampo azy hiverina hiran'izao tontolo izao intsony taoriany izay nampivadika azy nanao hirany evangelika izay mo ka izay indrindra no nahatonga ny be sy ny maro taitra sy talanjona ary gaga raha vantany vao nahita an'izay fiverenana izay na dia teo aza izay tsy nahateo azy tamin'ny tontolon'ny mozika izao tontolo izao izay tao anatin'ny fotoana lava dia tsy nampihena anireo mpankafy azy mo izay tsy nahateo azy tamin'ny tontolon'ny mozika n'izao tontolo izao izay fa vao maika aza nahamafy ireo mpankafy azy ary vao may nampitombo ireo mpankafy azy indrindra fa ireo any ambavilanitra mo izany mazava ho azy ny tena isany mankafy an'izany hirany mpanakanto Arna izany. Izay mo no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matahotagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.